Vokabary 7 sy 5 sy 10 sy 140 tapitrisa taona no vinan'ny fitondram-panjakana ho an'ny firenena malagasy ho an'ny taona 30 sy 10. Ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana izay miara-miasa amin'ny CAD na Coalition for African Rice Development vatsy ny JICAVOL dia nametraka ny paikady nasionaly ho an'ny fampandrosoana ny famokarana vary andiany fahatelo na ny SNDR3. Atrikasa nanaovana jeritodika sy tombanezaka ny siampamokarana eto Madagasikara izay nataony 14 aogositra 2024 no tarihan'ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Andriamatoa Ratoyarjona Suzelin niaraka tamin'ny mpisolotena maritry ny JICA Ramatoa Tanaka Kaori sy ireo mpiara-miombonantoka ary ireo ratsamangaika eo anivon'ny tontolon'ny famokarana. Izy ity zany tombanezaka amin'ny fampiarana ilay atao hoe paikady pirenena ampifampiroboana ny fambolem-bary. Fanao isa-taona ity miaraka amin'ilay hoe CARD, le Coalition African of Rice Development. Firenena 30 mahery eo mpikambana ao anatiny io aty Afrika ary misy fanamboavana napetraka tao anatin'izany hoe miezaka zany mba tokony hoe ampitombo avoroeny ny vokabary zany ny firenena tsirairay izay mpikambana ao anatin'io coalition io. Ny firenena vitsivitsy tany Afrika dia tratran'zareo izay ampitomboana ny avoroeny zay fa ho antsika eto Madagasikara aloha zany dia anisan'ny sedra olana ihany tsika fa ankehitriny zay ny mahazava-dehibe an'ity atrikasa ity hoe ahafahana mijery misintona lesona inona ny lesoka dia inona no fanatsarana azo atao ao anatin'izay tombanezaka zany. Fanazanana zany aza dia efa misy ny ezaka lehibe zany izay ataontsika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao manatin'ny fanatanterahana ny politika ankapobeny fitondram-panjakana zany amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana ny fanamorana ny fahazoan'ny tantsaha ny resaka hanam-pamokarana tonozesika sy ny mahasombolo. Tsy vitany hoe ataony fanamorana fa izahan'ny ministera ihany koa ny mba hatongavan'ireny amin'ny fotoana ilana azy zany hoe tsy hodiran'ny taombam-bolena zany. Fa ezaka ngezabe ataon'ny ministera koa amin'izao fotoana izao ankoatran'ny hoe ny vola an-drano dia miezaka antsika mampitombo ny velaran-tany amin'ny voly an-tanety satria efa maromaro ihany koa ireo pikaroana amin'ny resaka masomboly izay voafantina sy natsaraina izay azo atao tsara amin'ny fambolena vary an-tanety raha tsy tentsika amin'ity faritry Analamanga, Vakinankaratra sy Matsiatra ambony ity satria tena voafeny tantsaha tanteraka resaka voly vary an-tanety. Fa tsy latsa-danja amin'ireny ny fanamafisana orona, ny fiofanana sy ny fahaiza-manao an'ireo tantsaha izay mampiatra an'ireo karazana teknika mpamokarana vaovao mba ahafahantsika mampitombo an'izay vokabary izay. Nojerena tao anatin'ny atrikasa ireo tondro ahafahana mamaritra ny fampiroboroboana izany famokaram-bary izany dia ny lafin'ny fambolena, ny velaran-tany hovolena, ny vokatra, ny fahavitatena ara-bary, ny faharetana, ny fandrinana, ny fifaninanana ary ny fampiroboroboana maharitra. Aujourd'hui, c'est la revue annuelle de l'initiative CARD, revue annuelle nationale. L'initiative CARD, c'est une initiative africaine que donc, le Japon fait partie de l'initiateur. La JICA accompagne cette initiative techniquement et un peu financièrement. Voilà, donc aujourd'hui vraiment c'est dans le cadre de cette initiative et donc organisée avec Monsieur le ministre. Tanjona ny ahatonga ny Madagasikara ho sombitry ny vary ny taona 2024 ary ny mba ho modely amin'ny fampandrosoana maharitra ny famokaram-bary ho an'ny Afrika Atsimo.